Fa ny miarabantsika rehetra hatrany manaraka ny horonan-tsary. I Madagasikara dia repoblika demokratika, noho izany ny fahefana dia an'ny vahoaka ary makamy vahoaka. Voalohany amin'izany ny vahoaka no mifidy mivantana ny atao hoe filohan'ny repoblika. Faharoa ny vahoaka no mifidy mivantana ny solombavambahoaka. Ary ny fahatelo ny vahoaka no mifidy mivantana ny ben'ny tanàna. Hitantsika miloko maitsomaitso ny atao hoe fahefana mpanantanteraka dia ny filohan'ny repoblika, ny ben'ny tanàna ary ny governemanta. Ny filohan'ny repoblika sy ny ben'ny tanàna no mifidy ny loholona, dia ny loholona miampy ny solombavambahoaka ny atao hoe antenimera izay mamolavola lalàna sy mandalo ny lalàn'ny teti-bola iasan'ny governemanta. Ny governemanta dia mampiasa ny vola ho an'ny fiombanana Madagasikara manontolo, ny ben'ny tanàna kosa dia mampiasa izany ho an'ny fiombanana ety fotony. Manao fanontaniana fitokisana amin'ny solombavambahoaka ny governemanta, raha manao tsihy ny solombavambahoaka dia arahana ny governemanta. Raha mieritreritra kosa ny filohan'ny repoblika ny hoe hanovana ny lampanorenana dia manao ny atao hoe fitsapan-kevim-bahoaka, raha manao elo ny vahoaka dia miova, raha manao tsia dia tsy miova. Matoa ny tonga teto manaraka hatramin'ny farany dia liana, noho izany aza adino ny milike sy misabaonina ary manao partage. Dia aza adino koa ny manoratra eo amin'ny commentaire raha avy aiza ianao no mihaino mba hanaovako kokoa anao amin'ny manaraka. Veloma!